Madagascar Information. Manomboka mahaliana olona ny fikolokoloana ny tontolo iainana. Ny La Pépinière de la Manie, izay lasa La Pépinière d'Antsirabe ankehitriny, dia manome fafampo antsika ity zava-maniry ary mizara roa mazava tsara ny tolotra omeny La Pépinière d'Antsirabe dia eo aloha ny fiompiana tantely sy ny momba ny zava-maniry. Hazo fihinam-boa maro samihafa no hita eto amin'ny fampirantiana izay tanterahana eto amin'ny lapan'ny tanàna, dia eo ny karazana voasary, ny manga, ny paiso sy ny sisa ary ireo vokatra maro samihafa izay entina eto Madagasikara. Hita miavaka eto ny fisian'ity main de Bouddha ity, eo ihany koa ireo voninkazo maro samihafa sy maro karazana izay fanao haingon-trano, izay marihina moa fa tena mahaliana olona tokoa. La Pépinière d'Antsirabe zany exa La Pépinière de la Manie. Zany hoe izay zany dia niforona avy amin'ny alalan'ny fikambanana tany aloha tany, dia avy eo nivadika ho société anonyme ny Pépinière de la Manie, ary taty aoriana rehefa rava ny Pépinière de la Manie dia izao La Pépinière d'Antsirabe izao. Amin'ny ankapobeny zany dia manana activité anankiroa miavaka tsara izahay, fa eo amin'ny resaka zava-maniry zany dia hita ato amin'ny Pépinière d'Antsirabe daholo rehefa mety ho azo fihinam-boa rehetra. Hita tokoa ny ireo fanaingoana tanàna, ny plan ornementaux rehetrarehetra, ary hita ato amin'ny Pépinière d'Antsirabe koa ny voninkazo isan-karazany. Ny tena mampiavaka anay aloha zany na Pépinière de la Manie zany dia ny famokarana an'ireo voasary mbola kely dia efa mamoa. Zany hoe ny olona amin'izao vanim-potoantsika izao zany tena hoe tsy mahadiny raha ely raha hividy zanakazo izy ka afaka fito taona vao hamoa, na 7 taona dia efa tsy vidy izy. Noho izany zany dia resaka greffage zany no nataonay ato amin'ny Pépinière d'Antsirabe. Ireo zanakazo rehetrarehetra andamosika ireo zany dia zanakazo vita grefy daholo. Raha ny vidina zanakazo zany somary efa be din'ireo mpamokatra zanakazo zany ny Pépinière d'Antsirabe amin'izao fotoana izao, satria io prix 2500 ariary io dia efa tamin'ny andro ny Pépinière de la Manie. Nefa dia tsy mbola nasonitra na dia tsy misaha misonitra raha ny vidin'entana rehetra dia tsy nasonitra mihitsy, satria fantatray hoe somary mbola sahirana ny fahefamividy. Ny main de Bouddha zany dia karazana voasary izy io. Io moatra ny misy tanany io, le hoe main io, le misy ratsan-dratsany io, le voniny. Izy io zany amin'ny ankapobeny dia tsy dia misy voasary hoe hohanina ohatran'ireny mihinana voasary reny, fa ampiasaina any amin'ny restaurant zany io main de Bouddha io. Izay zany dia mikaroka mandrakariva foana ny variété vaovao. Tsy mitsahatra mihitsy zany ny Pépinière d'Antsirabe mitady variété vaovao, nefa koa miezaka mandrakariva mba tsy hisy ho faty karazana. Ohatra zao ny paiso petakorona nampalaza ny taty Madagasikara izy io, nefa saika maty taranaka mihitsy tsisy tsony, fa ny Pépinière d'Antsirabe indray niezaka amin'izao fotoana izao namokatra an'io. Dia misy an'ireo karazana paiso vao tonga avy any an-dafy be dia be, ohatra hoe kiloimboro tsy le fahita eny an-tsena ireny, fa izy indray sady menamena ny raviny, ny menamena ny voniny. Variété vaovao zany izy io vao tonga eto Madagasikara. Dia misy koa ny nectarine, misy karazany 4 angamba ny nectarine vaovao ao. Dia ireny rehetrarehetra zany miezaka mandrakariva zany zay mijery foana inona ny vaovao any ivelany dia hitarina mba ho tonga aty Madagasikara. Ny fiompiana tantely zany amin'ny ankapobeny dia tsy maintsy miainga amina fiofanana aloha. Fiompiana tantely moderna moa ny atao amin'ny Pépinière d'Antsirabe fa tsy le nentim-paharazana, dia tsy maintsy miainga amina fianarana. Ny fitaovana rehetrarehetra momba ny fiompiana tantely dia hita ato amin'ny Pépinière d'Antsirabe daholo. Ny anay zany norme européenne izy ireo, afarana avy any an-dafy, avy any amin'ireo Thomas Apiculture izy io, izay ihany no mivarotra ny entany eto Madagasikara. Madagascar Information.